Fiadanana tompoko professeur Mialy Razanak'olona miditra ao tokantranonao indray aho hitondra fampianarana fa tsy hitory-teny mitondra fampianarana mba hampianatra anao mba hifo amin'ny maha-kristianina anao manana anjara amoanao malagasy namako na ndreo hafa firenena namako na ny eto Madagasikara ny any ampita an-dranomasina fa malagasy mitovy raha aminao ahako dia hiteny aminao hoe mifoaza ndao hianatra ny tenin'Andriamanitra fa efa ho avy Kristy efa akaiky anohy ny fampianarantsika dia ny lohahevitra miteny hoe iza moa ireo 144 000 juif na hoe jiosy na hoe israelita voalaza ao anatin'ny apokalipsia 7:3-4 iza moa izy ireo dia ozytsika hoe tsy izy izy ireo fa mpampianatra no safidian'Andriamanitra eraky ny firenena fa izy ireo dia taranaky ny Israely izay efa niely taty amin'ny nosy taty amin'ny tany tsy nahalalан'Andriamanitra ianao angambany ararotiko ahalala fa ianao dia jiosy raha toa ianao ka mandray any Kristy tompo ho tompo sy Andriamanitra ao dia fatary fa manana raha jiosy ianao anisan'ireo jiosy adaladala ianao adaladala ohatran'ny voalazan'ny baiboly 12 nisan'ny taranaky ny israelita peuple vonjen'Andriamanitra tafiditra ny tany Kanana rehefa avy niala tamin'ny fanandevozana avy any Egypta niditra ny tany Kanana izy fa nomen'Andriamanitra toerana izy natao filokana hoe eto aby ny anjara-tanynareo taranaka Israely 12 lahy reto aby ny anjara-taninareo tany Kanana dia manompoana dia aza manan'Andriamanitra hafa izay ilay didy folo zavatra kely ihany ange nangatan'Andriamanitra tamin'ny didy folo fa dia ny ankabeazan'ny zareo tsy nanaraka na dia ny didy voalohany ary na dia ilay hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa zaho ihany iny ara dia tsy narahan'ny zareo no nitamana ry zareo tao an-tanàna dia hitanao ny tantara fa presque eo amin'ny 700 taona alohan'ny haterahan'i Jesosy Kristy tompo dia tezitra Jesosy aza fa tezitra Jehovah tezitra be dia nanana planiny izy nandroaka roahany tahaka ny tsy zanantsony ilay tribu folo voalohany atao amin'ny Israelita Israely avaratra ny fitenenana azy tribu folo roahany dia tonga dia navelan'ny babondry zareo Assyrianina fa tsy Syrianina navelan'ny babondry zareo Assyrianina dia lasa babo dia tsy tafaverina intsony tao Israely ireo zany tena mafiloro zareo Israely avaratra ireo faran'izay nanompo Andriamanitra hafa aingana dia aingana no nitsipahany zany ilay tenin'Andriamanitra nitsipahany ilay tenin'Andriamanitra hoe aza manambady andreo firenena manodidinareo ny zanakao aza mifangaro aroamreo fa lasa manompo ny Andriamanitra reo izy ireo ny zanakareo raha manambady fa tsy ny rara iny le izy fa lasa zareo mivady ilay olona manodidina koa moa olona tsara bikana ranjanana taranaky ny olona vaventy dia tena zareo kely dia kely ohatran'ny tsingetana dia vetivety kely mihitsy zareo dia babon'ireo firenena manompo Andriamanitra hafa manompo Andribaly ry Asera re be da be moa Andriamanitra izay tompony zareo fanompontsampo tamin'izany fotoana izany dia tiako hiaviana aminao tsy hafa fa 200 taona 2 siècle tao aorianany nandroahan'ny Andriamanitra any Israely avaratra dia ndroahan'Andriamanitra nataony babo koa ny Israely aty dia tsy iza fa ry Joda ilay niavindry Jesosy Kristy tompo taranaky Joda sy ry Benjamita aty amin'ny firenena aty atsimo dia navelan'Andriamanitra babo koa satria nanenina lasa nak'Andriamanitra hafa koa ireo fa ireo zany somary natahotra kokoa an'Andriamanitra naharitra kokoa tamin'ny fivavahana atao Jerosalema noho zareo tary avaratra izay no hoe rehefa akaiky fiangonana ianao dia ohatra mahatamana kokoa amin'Andriamanitra noho ilay olona lavitra fiangonana dia ndroahan'Andriamanitra koa saingy nampiavaka azy ireo dia rehefa babo 70 taona izy dia verina naverin'Andriamanitra indray tamin'ny alalan'ny mpaminany Daniela no nahafantarana hoe 70 taona izy dia efa hiverina ao amin'ny tany
niangany tao Jerosalema dia tavaverina tao izy dia tao zareo nandritra ny zay 70 taona zay dia mipetraka tao izy tao foana izy ka misy hoe firenena omana nandeha nambabo amin'izareo teo fa zareo tena nahantra tsy posiposy nahita ny sariny amin'ny internet dia mahita ndry ohatr'izao ty le firenena jiosy zay tavela tao anatin'izany faritra atsimo izany ny tiako tenenina aminao tamin'ny taona 1948 ty siècle ray tao alohan'ity siècle iainantsika ity dia naverin'Andriamanitra tao aorianan'ny deuxième guerre mondiale ny peuple juif rehetrarehetra niely tany Europa niely hatrany Amerika niely hatrany amin'ny Afrika naverin'Andriamanitra tao amin'ny Jerosalema tonga lasa niraisin' zareo indray iny fa tonga niely hatrany amin'ny firenena Israely avaratra ny peuple zay niroahana tribu folo natsoina hoe tribu perdu zany hoe foko very tao amin'ny Israely nandritry ny 2700 ans reo olona reo niely eran-tany nampahoriny olona reo indray aloha dia mitahin'Andriamanitra tokoa mora nanan-karena be zany zareo tany an-tanin'olona tany dia lasa ny persécuté ny olona satria efa ozina nataon'Andriamanitra tanko tsy manaiky an'i Jesosy Kristy tomponareo dia ho persécuté ho ampijaliako volohany olona ohatran'ny volomoka ozy izy Andriamanitra zay ao Baiboly ao dia naverin'Andriamanitra reo amin'ny lalànany ao amin'ny Baiboly ao ihany misy zay sika tokana natoko dia atsoka ianao dia hiverina eraky ny vazantany efatra ozy izy tafaveriny ireo tompoko ao Israely dia io tantanan'ny premier ministre Benyamin Netanyahu io zany ny filoha mitantana an'zareo amin'izao fotoana izao ny anambarako anao an'izany hoe fa inona ny ilana an'izany ny ilana an'izany dia ho fantatrao fa ny 2% an'ireo olona niverina avy any amin'ny tany zay noroahanareo no lasa kristianina reo ihany zany mahakasitrahan'ny tompo hoe tonga dia lasa kristianina fa 900 zareo Israely amin'izao fotoana izao dia judaisme daholo misy eo amin'ny 9 millions teo zareo 9 millions 974 000 ny isan'ny mponina israelita tamin'ny taona 2024 ao amin'ny firenena io amin'izao fotoana izao ary hitenenako anao hoe reo aloha ny tafaverina fa nisy tsy niverina ntsony fa lasa namonjy aty amin'ny nosy namonjy aty Afrika namonjy any amin'ny sisin-tanin'ny Chine iny namonjy any amin'ny sisin'ny Azia hatrany Japon namonjy amin'ireny faritra Afgana reny Afghanistan ry Mosul namonjy an'ireny faritra ila nosy be dabe reny ce sont des juifs mitsoka tamin'ny andro nandroahan'Andriamanitra azy namonjy an'ireny faritra européana dia lasa européana zareo reny Pays-Bas reny namonjy hatrany Amérique du Sud namonjy any Afrika dia lasa mainty hoditra tena lasa tonga aty amin'ny faritra zay iainantsika namonjy anosy Madagasikara sy ny nafindrafindra ho babontsika reny fandaharana hoe lasa andevo ny olona tamin'ireny année 15e siècle 16e 17 reny tsinona akory fa famindramindrahan'Andriamanitra ny olona efa fatany mba hihisaka andeha hamonjy ny tany i Amerika zao dia ny destinén'Andriamanitra hametrahana ny jiosy voentsika en tant que juif izy dia lasa izy nitsoka amin'ny faritra sisin'ny tanin'ny Europa iny dia lasa nifindra sambo zareo lasa nifindra ny Amerika mitondra n'inona mitondra ny kristianisme mitondra fivavahana katolika protestant nihisaka nakany amin'iny faritra iny dia zay mahatonga ny Amerika tena firenena manompo an'i Jesosy Kristy tompo hatramin'ny fiandohany satria olona nanaiky an'i Kristy
no lasa ny findramonina tany. Dia ny tiako hitenenana anao hoe ny jiosy nifindra nandositra taty Afrika, tonga avy any Asia dia tonga eto Indonésia dia tonga eto amin'ny île Madagasikara dia mipetraka teto izy. Zasy ianao zany taranaka jiositsika, ary ireny olona ireny no nandefasan'Andriamanitra ny toriteny izay ry zareo fotsy hoditra aloha ny folo talohantsika e, tsisy adimbarotra mihitsy zany, fa ny fotsy hoditra aloha ny vonjen'Andriamanitra ho mpampianatra, dia ny mpampianatra ny tenin'ny famonjen'i Kristy. Fotsy hoditra aloha tsy hitako izay elonana amin'izany fa rehefa izay aloha ny réalité dia izay ny réalité. Fa tsy nainty no kristiana voalohany ka ny fotsy aloha ka, fotsy aloha tantara rehetra baiboly dia manambara fa niainga atao amin'ny tany fotsy aloha ny resaka évangélisation dia oka anaraka an'izay. Dia avy any amin'ireny tany novonjena be tabe ireo tany any amin'ny Pays-Bas ireo nampiasain'Andriamanitra irehatra ary nandeha nitory ny tenin'Andriamanitra taty amin'ny tanitsika mainty hoditra. Dia izany no tonga aty amintsika nampianatra ny évangélisation. Dia izany no hitenenako anao hoe nampianarin'ireo fotsy hoditra ireo ny mpanjaka antsika avy any amin'ny olona ambony foana no ampianarina aloha, fa tsy ny avy aty amin'ny olona ambany tsy mahalala an'Andriamanitra mihitsy, tsy avy any ny aingana fa maka an'izay stratégie izay foan'Andriamanitra hoe avy aty amin'ny mpanjaka aloha no kasihako. Avy any no hitoriako any Jesosy Kristy Tompo, avy any no nitoriana ny Yahweh tamin'ny andron-dry Daniel Babo. Dia avy any amin'ny mpanjaka aloha, avy any amin'ny olona ambony no asian'Andriamanitra stratégie folahako ty Nebukadnezar ty anaiko hoe ny Andriamanitra Daniel ny ten'Andriamanitra namoaka lalàna mihitsy no tamin'izany ny mpanjaka Nebukadnezar tsy maintsy mivavaka amin'ny Andriamanitra Daniel, fa rehefa tsy mivavaka amin'ny Andriamanitra Daniel dia atao fivoahana ny trano atao kabone. Zany miainga avy any amin'izany lalàna ka fanaon'Andriamanitra mihitsy stratégie miainga avy any amin'ny mpanjaka io no ampianarina. Dia nahazo izany tsika malagasy, dia tsika malagasy saorana an'Andriamanitra fa tsika nanana mpanjaka vavy ny saina be tena rana valina faharoa nanaiky an'i Kristy Tompo hoe eny ary anary sampy zahay fa Jesosy no Andriamanitray. Hitenenako aminao manko izany rehetra izany fa Jesosy tsy mandefa ny mpianany izay ny formeny raha tsy any amin'ny taranak'Andriamanitra aloha, taranaky ny jiosy. Dia taranaky ny jiosy tompoko misy eto Madagasikara, fa tsy jiosy daholo tsika eto fa misy amintsika taranaka jiosy dia io mora mandray ny kristianisme. Fa misy amintsika taranaka tena mpanompo zandy tena tsisy idiran'ny jiosy dia io mizingizina tena tsy mety mihitsy mandray ny Kristy Tompo io. Ary raha mandray ny Kristy ary izy bon c'est pour la façade, endrika ivelany fotsiny fa izy tsy hirehatra amin'ny tompo mihitsy. Dia izaho miteny aminao betabetsika ny taranaka martyra. Betsaka ka misy martyra vehivavy eto Mada, misy martyra lehilahy, misy tsaroko misy tantarantsika ny misy vehivavy bevoka nidorana teo am-pototry ny poto teo amin'ny lampam-panjakana satria nandray an'i Jesosy dia mipoaka ny kibony dia mipitika ilay zazakely tao an-kibo dia reny mipitika reny dia hoe nidorana satria zanaka kristianina. Dia eto zany hiteny aminao hoe ianao anisany raha kristianina ianao ka mirehatra, raha kristianina ianao ka mandre fampianarana isan-karazany, tsy ny fampianarako ihany. Olona be da be manana ositra ampianatra ny andro farany, ampianatra anao ny baiboly satria variana loatra tsika, tsy miazakazaka ny mianatra baiboly fa ohatra ny atonontonony ihany ny fomba fivavahantsika. Miangona tsika fa miangona mipangorona tokoa isaky ny sabata na isaky ny lahady, fa tsika tsy mba miezaka mampanjaka ny fahamarinan'i Jesosy. Fa androany miteny aminao fa mikoriana ao aminao ny raha maha taranaka jiosy voarokanao.
dia récupéren Jesosy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Androany anisan'ny mampianatra anao hoe ao anatin'ny 144 000 isika kristiana malagasy destiné ampianatra amin'ny andro farany ao anatin'ny grande tribulation. Ao anatintsika senao raha tsy hoe ianao mihitsy angamba miteny hoe za tsy mila atao an'izany dia mbola mpianatra anao aza mbola mora mandalo fa tsy ianao no mandà fa sao dia ilay fanahy ratsy, fanahy te hampiditra anao any amin'ny fahaverezana dia izy no mandà. Fa Jesosy miantso mbola tsy tara andao ifo fa fotoana famoazan'Andriamanitra ny olona choisisseny choisir izy na fa tsy hoe tsika rehetra koa dia lasa 144 000 ahoana koa 12 000 isaky ny tribu manko ny sotominy. Raha ohatra ianao ka tribu an'ny Dana, azafady Dana tena tsy tafiditra fa kio tsara ny baiboly ao anatin'ny verset Apocalypse 7 3-4 Dana tsy tafiditra. Hitanao taranaka Israely Dana fa tsy tafiditra ao anatin'ireo taranaka ampianatra ny ireo olona virjinidimy adala amin'ny andron'ny grande tribulation. Tsy misafidy olona Andriamanitra fa na dia taranaka Israely araka tsy mety mirehatra ny Jesosy kristianina malemilemy zany fa Dana ny fiaviany tsy tafiditra hozy izy fa ny soloa ny olona hafa ireo taranaka 12. Mamerina aminao fa taranaka 12 izy dia taranaka Asera, Naftaly, Robena, Manase, Joda, Asera, Simeona, Zebulona, Levi, Benjamina, Efraima, Gada. Efraima moa zany dia nisy Efraima zanaky Joseph na tonga azy miralahy tafiditra dobla ao zany taranaky Joseph c'est-à-dire Efraima et Manassé tafiditra nahazo anjara roa ny zanaky Joseph. Dia nytiako haviana aminao hoe izy amin'ireo ny haviany ohatra hoe gasy ilay kristianina gasy mirehatra amin'ny tompo ka ho safidiany tompo mba ho isany 12 000 isaky nireo tsirairay ireo dia tena miteny aminao ireo 12 ireo représenté Madagasikara, représenté ireo anisan'ny olona nitsoaka teto amin'ireo izy 12 moa zany dia miely eran-tany amin'izao fotoana izao ireo taranaka distribu ireo misy angatsika ireo. Dia ahoana ny ahafantaranao anazy? Ianao mirehatra amin'ny Jesosy. Zay tsy misy dépistage ninina tonga dia hita hoe ianao mirehatra amin'ny zava-panahy vao miresaka momba ny Kristy dia mailo be ianao dia miazakazaka ianao za monjy séminaire za mangetaheta hianatra minoa ianao fa zay le raha kristianina no amarinina maha kristianina. Zay le atao hoe zanak'oliva naniry foana ianao tena tsatik'Andriamanitra tamin'ny zanak'oliva tena nambolena tena izy. Dia mampangetaheta-nao hivavaka io ianao te hivavaka be te hitombo amin'ny Kristy misy revival dia ianao tafiditra nefa jeune kely ohatranao tsy misintéressé amin'ny Jesosy fa ianao tafiditra mino ianao fa taranak'ireo 12 lahy tao anatin'ny jiosy ireo ianao. Dia ahoana ny inony professeur miala an'izany? Satria za mamaky boky, satria za mahita olona malagasy be tabe mitovy saina amiko miresaka amiko tia be an' Jesosy mihoatra lavitra ny za dia misy amin'izy ireo tena nanao an'ity recherche na ADN ity dia hita hoe irretraçabilité tena misy jiosy ny gasy, tena misy jiosy. Dia ilay olona mirehatra ho an'i Jesosy dia tena hita hoe oay ny olona hitako miresaka tamiko zany nanao ADN dia nahita n'ilay hoe taranaka Efraim gasy izy taranaka Efraim hita ao anatin'ny rano ilay izy. Dia ny sasany hita hoe taranaka ny Benjamin misy eto. Za tsy teny aminao hoe iza fa mba mpitsabo anazy zany dia intéressé be dia ny olona mitantara aty amiko hoe nanao ADN dia tena misy sang juive tokoa juive aty amiko tena misy. Dia ireo européanina ireo moa dia vao maika 4% ireo dia tena taranaka jiosy nindositra daholo. Dia tsy kisendrasendra tompoko ny mampirehatra anao amin'ny Kristy tompo
afoaziko ianao tsy vitady hainina ary mety tsy ho vita satria lafo amintsika malagasy ilay izy fa ho an'izay mba afaka manao-dana ange mba manantana rehefa mandeha any a France manao vacances any Suisse dana mba manao tsy dia lafo ihany ilay izy raha ohatra ka olona afaka mandeha repitra dia ho hitanao mahataranaka jiosy ianao mba tonga anao tia an'i Jesosy io tsy kisendrasendra io dia izao mampianatra anao c'est vraiment vanim-potoana zany zao ampianarana anao ifo mba hirehatra amin'izay ianao ho ampiasain'Andriamanitra ho isan'ireo mpampianatra ao anatin'ny 144 000 juif dia misaotra Jesosy Kristy tompo hatreto ho tapahanay indray alongany vidéo dia hiditra partie 4 zao